vitsika ny fanana. aleo ny ampitso no iantsoroka ny aminy rehetra fa aza siana tsetra, aza siana heritreritra mifono hevi-dalina sy ampiasana saina ao anatin'ny alina. Tazano iny voro mikopakopakiny, tsy manazay fodiny, tsy mijinja, tsy mamafy, tsy mieritreritra ny afy. Ranona tsy mitona na manangona any antsopotra, fa ny ray izay any an-danitra no mamelona. Tsy mihoatra lavitra noho izany va ny zanak'olombelona. Tinio ny voninkazo eo an-jaridainanao, tsy mamory, tsy miasa, tsy mba manana atao. Tsarovy anefa Solomona, ilay feno fahendrena, tsy nitafy toy ireny na dia nanana harena. Tsy maika va fa ianareo no avelany itoreo, fa fantatriny ray izay tokony sy mety. Fa etsy vetivety aza manany amin'izany, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia nampy ho azy eo ihany. Ka aza manà izay hohanina, aza manà izay hosotroana, fa manana aloha finoana tahaka ny voatsinampy izay monja dia efa ampy. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka renika eo ampandrina. Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny 105.6 radio Feo Tazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha aminao amin'ny pasteur Tada Randrenatoandro Jean Joseph, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, eny ary dia faly miaraba antsika tsiraray avindray izay manaraka ny onjam-peo ny fiotazantsoa amin'izao alinaliny zoma, fa nofy Andriamanitra no arahanao amin'izao alina izao ary enoko nofy Andriamanitra no arahanao amin'izao alina izao ary enoko fa tsindrin-dona be ihany ianao anaraka an'izany fandarana izany, ka dia tononay ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao amin'izao alina izao. Efatra mianada mianaka izay no eto ny tenako monjato ny rina etsy ihany koa pasteur Miora ary Natasa Miranto mazava ho azy fa dia Tada Randrenatoandro Jean Joseph no andika antaratasy aty aminay ihany koa na teo ihany koa na ihany koa reo tamin'ny alalan'ny Facebook dia ovakina izany amin'izao resy fotoana izao. Miarabanao pasteur Miora. Miarabanao namananjato, miaraba amin'ny Tada Randrenatoandro amin'ity aliny zoma ity ary dia manasa antsika rehetra mba narany dia mety misy mitovy na mifandraika amin'izay rehetra nofy eto no nofiny any dia mba afaka mahazo fahasoavana ny olona rehetra. Natasa ia faly dia miaraba antsika rehetra izay lina dia lina tokoa fatarana izay sitrapon'Andriamanitra ny amintsika manitra izany teo amin'ny fiainanareo, ka dia mahereza araka ny teny soratra masina miaraka amin'ny resaka aminy ianao dia torony hevitra ianao torony lato.
toa di sarotron Hitan lukon if jenanau rabong malugay Si puin itanamit famabunte Si mandarin na te uve Itan you know toa di sarotron Itan lukon if jenanau rabong to fool me down from my fountain to my night and no to be to my night and no to be he's a fire bed in your bed he's some caracas out of it Manara now te ove Tu kistiyano Timbulan na narano Na fumezani Litera malay Tu kistiyano Timbulan na narano Ando vano piano na magia kisaye Tsy mahita vaolana sony amin'ny fiainana tahaka nandrafan'Andriamanitra ny ranomasina mena no entinao hamakivaky indray izany fiainana zany tsy mbola nanary ianao zany tsy haiko tsy mbola nanary ianao zany tsy marina tokoa zany tonkira izany tsy manary atsika ny tompo andriamanitsika ary de anomboka avy hatrany isika amaky an'ireto anofy reto ny voalohany zany miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoka nanofy aho fa any ambanivohitra anay de nahita fa misy cyclone be ary mitolefika daholo ny hazo sy ny bozaka rehetra de nahita voalavo aho ka noteneniko ny vady amanjanako fa tokony hihinana ny voalavo io fa mitovy amin'ny bitro voalavo le izy de ny fanontaniana hoe voalavo ve no hanina sa bitro voalavo mariako fa tsy salama ho nanofy misy calcul rénal sady mbola reraka fa avoan'ny coronavirus fa efa sitrana ay de tena voalavo ve nitany sa bitro voalavo ohatrany hoe voalavo de ohatrany hoe hihinana an'io fa mitovy amin'ny bitro voalavo le izy de minana bitro voalavo sotra fotsiny zany fa Andriamanitra reny mahalala an'izay singa ao anatin'ireny bitro voalavo reny mitovy reo zany ary ery zareo abantsika ny kaikaiky nambatondrazaka any ary de misy mihinana ny voalavo be avy any tambaha io ataony vazika ny anarany ary raha miditra ny hôtely any ianao de ny vahoaka rehetrarehetrarehetra any zay miditra ray vazika miditra ray vazika miditra ray vazika izay avy te Tananarivo rerina nanao hoe omeo trondro de mivarina zay mijery azy fa tiany olona be ary matsiro be ka de raha ohatra ka resy lahatra am'izany ianao de tsy hitako zay maharatsy an'izany na voalavo na bitro voalavo
le bitro voalavo le ohatrany tsy misy rambony reny tovy mihitsy fa misy koa any aminay misy an'le voalavo le ohatrany vanga fotsy reny anaty ala fa azo hoanina tsara ngeza be ngeza be izy de mihinana an'le bobokazo reny fa oe nareo any mandraka any mandraka ny faritra ambady efa ninana ianao zany sambla tsy ninana tena hoe tsara tsy ninana ny tena ka tsara matoa Andriamanitra mampahita an'izany aminao a de io ny singa mahatsara indrindra sy mampatanjaka indrindra anao de mahereza menana tompoko miaraba dada nanofy eo dada hoe nisy trano may de nisy mpianodry fantatro no namon'ilay afo mirehatra mariako fa misy olona tao anatin'io trano io may tao anatin'io trano may io a de taoko mamanay zako naika hanala blouson hoe anampy ilay mpiandry amonao afo fa hoy ilay mpiandro hoe azalana ny blouson anao a de tsy nanampy azy ao ary niteny taminy hoe sady zako andeha hiasa alina maty ihany moa ilay afo fa rehefa andeha hiasa ao a de nifanena tamiko soa mainty be anankiroa nibahana ny lalako sady mitrongay a ka voakaiky ny tanako avy de nitrongay tao anaty fotaka ilay kisoa ray fa ny iray kosa lasa nandeha resika any moa ilay kisoa no ny farany mariako tompoko fa zao de lehilahy 23 taona ary efa manambady ary efa mpandray mankasitraka dada tsy miasa alina hono izy hento le resaka hoe trano may araka an'lazika anareo foana de rehefa mahita trano may anareo a raha may hatrany amin'ny tafiny mihitsy a na inona may todaka be a de zay a no milaza fa misy zavatra anahiran-tsaina be anao raha pitsy na afaka pitsy ao anatin'ny 3 andro ao ka raha mamanao no hitanao tao anatin'le afo a de mampitandrana anao mihitsy a anareo rehetrarehetra fa ny coronavirus a io akaiky de akaiky anareo io a ary anahiran-tsaina anareo zay no mahatonga an'le nofy miteny hoe nyroahako de voly mamanay ny coronavirus zany araka ny tenin'i Jesosy mihitsy a raha vo hafahafa le olona na sepotra le olona de ampandrona amin'ny rano Jesosy amin'ny anaran'ny rano Jesosy amin'ny rano mafana tsy misy afa-tsy izay ihany de ampisotrona n'iny izy a amin'ny anaran'ny rano mafana iny koa amin'ny anaran'ny rano Jesosy zay io ataonao hoe nandray akanjo anao de nandroka devoly ho amin'ny mamanareo fa mamanareo zao no tena kendray le coronavirus nefa raha vo mamanareo de tsy maintsy kovo koa ianao vo tonga misy zavatra hafahafa any amin'ny fihetsika anao amin'ny tenanao na amin'ny zay any amin'ny vatanao any a de ny miazakazaka aingana androka devoly ianao fa ianao faharoa le nenjehan'ny kisoa anankiroa de zao mampitandrana anao a Andriamanitra ny kisoa manko a no voalazan'ny soratra masina fa biby maloto no izy miditra anaty fotaka foana raha sasanao zao io kisoa io a tifirinao rano asianao savony madio be mihitsiny fa voalasy ianao a miazakazaka izy any anaty maloto anaty fotaka de izany a ianao toetranao io ka de miteny aminao a ampibebaka anao tandremo dany tandremo a ny fitiavanao tiany mijangajanga anakiroa be zao reo kisoa manenjika anao reo a io itenenan'Andriamanitra anao miala am'ireo anao manambady ianao manajany vadinao manajany tenanao ianao fa raha tsy zany ianao de andefasan'Andriamanitra ny corona io a mba hahatonga sainanao fa diso de ialanao amin'ny ratsy fanaonao sotra tompoko fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mba ilaza ny nofy azafady avy aty Tomasina vehivavy 23 taona no manoratra manambady efa niteraka ray ho feno 2 taona amin'ny volana juin ilay zanakay nitondra voka ny zanako faharoa aho amin'izao izy a nitondra mbavaka ny zanako voalohany io aho satria matetika voan'ny sery izy de misy reoka ny tratrany efa nazo fanafody tamin'ny pédiatre fa misy fotoana izy a amin'ny alina mbola henoko sahirana rehefa amin'ny 3 larora omaly alina aho tamin'ny efa 1 ny volana martsa 1 no nanonofo hoe avy nanao formation niaraka tamin'ny mpiara-miasa maromaro a de nandalo tao an-tranonay ry zareo rehefa vita ilay formation niakatra tamin'ny première étage izahay de misy bay vitré misy rideau fotsy de misy lalomanga maromaro eo amin'ilay fitaratra za mbola nieritreritra hoe ho kapohiko amin'ny kofafy reto lalomanga ireto de niakatra tao amin'ny 2e étage indray izahay de mbola misy bay vitré de misy plante verte
misy plante verte maromaro anaty pot ambany, de misy plante verte maromaro anaty pot ambany, de ery ambonin'ny vitre ery misy tanalahy ngeza be anankiroa, de ozy izy ireo mpiara-miasa hoe way zany angozana ny tanalahy, de ozy izy hoe ireo no mihinana an'ireo lalomanga eo ambanin'ireo, de taitra avy eo izay no mba saika antaniko any dada ny dikany azafady tompoko, de mametraka larana finday izy. Efa 21 mars efa ela be zany fa ela mihitsy tsy fantatra fa mino afa efa narary be ty zazy ty raha izany ny fandehany fa de ny anjaranao aloha mampilaza anao Andriamanitra fa ireo lay lalimanga be dehibe amin'ny fitaratra be dehibe ireo any atokantrano moa zany hoe misy rina voalohany, rina roa, fahatelo, faefatra sa fiangonana tokantrano izy tirany fahazoako ny tokantrano amin'izay trano misy anao io, ireo fitaratra be ireo ireo sasana fa misy nanipy ody de jereo tsara ny fahitanao an'ilay lalimanga ve atao trano sa avy nivelany, fa tsy mazava tsara io fa asehoko anao fa raha ohatra ka avy anivelany de tsy maintsy ataonao mihitsy zay atratrarana fanadiovana fanasana any amin'ny fitaratra io avy nivelany, fa raha avy ato anatiny izy de tsy maintsy sasanao ny avy ato anatiny. Tadidio tsara fa samy hafa zany raha ato anatiny ianao zany nanadio ka madio de afaka ireo devoly ireo, fa raha avy nivelany io tsy takatrao de eo foana io zay no mahatonga an'Andriamanitra hiteny aminao hoe io fa ao anaty sase ilay nitenarany teo tanalahy, zany hoe arary ianao hitondra aretina be ho anao mihitsiny ireo zavatra ireo fa rehefa tsy madio, ary mahatonga Andriamanitra asehony anao ny tanalahy de hisy tumeur, zany hoe fendohan'ny kansera ao amin'ny tenanao na inona mieza mihitsy ianao tadidio mihitsy ny hoe avy nivelany sa avy atao anatiny. Zay tompoko. Miaraba tompoko fiadanana ho any dada sy ianareo mpamaky nofiko dada de toy zao avy nanao asan'Andriamanitra hono zay de nandeha ody ka teny an-dalana ny fanena tamin'ny tovovavy ray bory volo olo somary mangamanga fiodirana noho teo tonga teo akaiko izy de taitra aho fa kay olona marary de niasa taminy teo amin'ny arabe nandroka de volo noho ny kelikely de tsy hitako izay nalehany fa ny kiraro ny ray sisa teo fotsifotsy de nidorako ilay kiraro de tapaka ilay nofy. Inona ny dikany dada? Zay ihany de tadidio tsara fa ianao io zany de many amin'ny tovovavy any foana ny masonao io, isaky misy mandeha de any ny masonao, misy mandeha de any ny masonao, de ampahafantarin'Andriamanitra anao fa mitandremy ianao, mbola efa nehitra ianao amin'ny tsy apozinao fa tovovavy marary io ka tsy ny manenjika azy na mikotikôty azy azafady de amin'ny fitenenana no zava-dehibe amin'Andriamanitra fa marary io de esao izy. Zay ihany, zay no nahatsara azy hoe tsy hitanao teo zay naleny fa kiraro ny sisa no hitanao teo de aloha izy andeha any, aza manaraka azy tsony rehefa lasa izy de voly raha teo koa mitady andramby ianao ka de mbereza mivavaka tompoko. Ity nofy anankiray ity indray de nalefan'olona tato anaty adresy email ny radio Fiotazantsoa. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy nanofy aho tamin'ny aliny 7 martsa 2024 izao dia 5 taona mpandrefana samy tompo petraka aty ampitan-dranomasina. Nanonofy aho hoe any anatin'ny toerana izay fen'olona de misy fizarana prix. Nisy olona mikabary miteny hoe lasa ny Dadarandrenatoandro ilay premier prix de natolotra azy eo amin'ny plateau ilay prix noraisiny tamin'ny tanany roa. Namaly ny pikabary izy ary nitodika tety amiko izy eo amin'ny toerana avo ohatrany hoe eo amin'ny premier étage ary izao hoe ty ambany de niteny Dadarandrenatoandro hoe omeko any
ity prix ity dia namaly aho hoe izao anie dada ny tokony hanome anao dia tapaka le nofy mariako fa izao izy dia nanana fikasana niverina hianatra nefa misalasala hoe vitako ve ny taona efa mandroso ilay fianarana mila mahay matematika be nefa izao tsy mahay matematika mihitsy. Nisy fotoana niteny hoe anontaniako an Jesosy raha mety niverina hianatra nefa ohatran'ny variana teny za misy ifandraisany amin'ny asako amin'izao fotoana izao ihany ilay fianarana kasaiko atao fa saingy lasa misondrotra be raha mahazo an'ilay diplôma dia izay ilay izy. Dia atovy satria hitanao mihitsy fa mena le prix dia izany indray nanome azy ianao dia atovy fa tena mahasoa anao misaotra tompoko. Ya nofy manaraka miarahaba tompoko saika mba andefa nofy an'ilay miteny amin'ny nofy Andriamanitra zao dia mipetraka ty Allemagne manana olo tia nany France samy gasy izahay nanofy za hoe nandeha niakatra tendrombohitra tany an-tapo tendrombohitra niaraka tamin'ny namako lehilahy iray ary nisy vavahady nidiranay alohan'ny akarana tamin'ilay tendrombohitra vao tonga teny Antsasadalana nefa izahay dia fatin'olona be dia be no hitanay teny nelo lalana ay ilay namako dia vao nandroso alohako kely aloha kely za dia hitako ihany koa ny fatiny avy eo za nianjera teny amin'ny farany ambany ary niverina nakeny amin'ilay vavahady nidiranay voalohany ary nitady ilay olo tiako nitomany niazakazaka nitady azy tsy tadidiko moa hoe hitako moa izy sa tsy misaotra sahady dia tahin Jesosy bonne journée saika hanampy kely fotsiny za hoe tamin'izaho mbola tany Madagasikara dia nanonofy za hoe nisy tendrombohitra roa zay ary izahay ankizy tokony hiampita amin'ilay tendrombohitra ilany izahay satria nisy afo mirehitra izaho sy ilay olo tiako irery nefa no tafapita ilay tendrombohitra fa ny ankizy sasany tavela teo amin'ilay ilany avokoa dia tsy haiko hoe misy ifandraisany ve ilay nofy roa ireo misaotra tompoko. Aza manambady an'io ianao fa raha manambady ny olona iona dia miakatra be ohatra ny tendrombohitra ny fiainanareo sarotra ny dikany ny hafarany dia efara mifahafatesana raha mbola miaraka foana ianareo zay foantanteraka ny amin'iny fa le nofy vola nolazainao fandroany teo ane mbola nofinao fony teto Madagasikara inona milazany hoe andeha mipitan-dranomasina ianareo afaka mandeha dia zao no tonga soamantsara any Allemagne sy a France zao ianareo fa zay le nofy le faharoa teo zany ny fahatongavanareo any fa ny resaka momba ny fanambadianareo okitsy fa efara ny fahafatesana fisarana faratampony ambony raha mbola miaraka nareo. Miaraba nareo tompoko nanofy aho ny alinarby hoe teo amin'ny Bronidada dia nivoaka ho ny dada nitsikitsiky sady nanontany ny anarako hoe iza moa ianao dia nolazaiko ny anarako nanontany ahy dada hoe iza ny dady avinao novaliko hoe misy olona andrasako nefa tsy fantatro le olona andrasako avy eo dada niteny hoe makanesanao any amin'ny Mamalala amin'ny alatsinainy fa ilainy eno iaho dia lasa ao nody nahazo lalana tamin'ny Besaretiny fa aty Avarado météo zany mody nisy fanaripako maloto be dia hitako teo ny akanjo bako sy ny akanjo mandry ary kitapo fametrahako ny tenue teo amin'ny fanaripako io dia gaga aho sady niteny hoe iza nitondra andreo akanjoko ireo nefa ny armoirako nisy ireo midy tsy nalaiko ireo fa lasa nanohy ny diakody dia niamaizina ny andro nisy lehilahy maintimainty nanenjika nikasa mono ahy dia niady aminy ao ary namely izy fa tsy nahavoa avy eo notorahako vato ny telo izy dia fo dia lasa ihany aho dia lasa ihany izy nanaraka anahy tato afara misy trano ray nidirako dia tsy tafiditra tao koa izy fa mbola hamely ahy dia nisy lehilahy hafa teo akaiko nanendry azy eo amin'ny lohany sady niteny hoe devoly teo dia niverina ny sain lehilahy amono ahy dia tapitra dia taitra aho mariako dada fa indroa aho zao no nanofy an'io lehilahy maintimainty hamono ahy io fa resiko foana izy ary amin'ny andro maizina lalana andehanako mazava dia inona dada ny dikan'izay nofo zay.
Azo moa le araka ny tenina hoe iza moa ianao de nisy ny teny taminy hoe makanisa any Mamalala de makanisa any tokoa ianao fa matoa ianao raha nandray amitrakany a de misy karazana ody ao amin'ny tenanao, karazana ody nataon'olona. Io ody nataon'olona aminao io a de io lehilahy le manenjika anao io, nofinao manenjika anao io no mitady anao. Ary ny misy an'ireo ody ireo a de akanjo ba inavo misy teo izy akanjo ba any de akanjo fanaovana any amin'ny matory a de kitapo, akanjo mandry ary kitapo reo a entinao amin'ny mpiandry reo na entinao any amin'ny Mamalala fa ny akanjo banao a nidiran'ny ody zay fa nataony lehilahy noroahana devoly io nataony io azahoany anao. Akanjo ba de akanjo mandry ary kitapo de izay nisy entina any aminao, entina any amin'ny Mamalala de asehony anao hoe ireto avy nipetrahany ody any aminao a na ny akanjo ba entina mandeha na ny akanjo mandry efa feno mihitsy ianao zany nataon'io lehilahy io ny vahaolan'i Jesosy de zao roay devoly a io a reo akanjo io a de roay devoly koa raha devoly koa ty lehilahy manenjika anao ty de ho hitanao fa devoly velona tsy miverina tsony io. Miaraba tompoko toy izao dada ny nofiko na nofy eo dada fa misy biby lava miodikodiny eo amin'ny sandry ny vadiko. Ilay vadiko tsy taitra mihitsy a, tsy haiko na mahafantatra ny fisiny izy na tsy. Izao kosa sahirana manaly ilay biby lava eo aminy hoy ilay biby lava toy ireny mizezy tamiko ireny toy ny hoe matoko be hoe tsy ho afaka eo izy. Misaotra tompoko tahiny Jesosy. De fa zay zany roay devoly aingany i biby lava io tsy fantatra mihitsy fa antanioan'i Jesosy anio fa raha corona io a raha tsy mandroaka devoly anao tsy maintsy mandroaka devoly amin'ny tenanao mandro mihitsy de misotro ny rano Jesosy a de tsy afaka eo mihitsy ianao tsy afaka eo mihitsy ianao fa tena ho miodikodiny eo aminao foana io corona io a farany ianao rehefa tsy miambina rehefa tsy mivavaka de aza ianao. Zay tompoko. Salama tompoko, za pasteur ozy nanonofy akoso vorona nefa za ozy te iopy tsy mahavanina mihitsy, mety inona ho ny dikan'izany? Ka le akoso vorona nofisina izy zany efa niompy efa niompy ihany zany izy fa tsy mahavanina mihitsy, tsy mahavanina de zanany eo le hoe antanio an'i Jesosy inona ny antony asehony anao raha misy zavatra misy aretina ao de maka vétérinaire fa tsy manao ndeha fotsiny hoan'ny tenanao anao fa misy dokotera daholo ny biby rehetra de ho hitanao ny antony tsy mampavanina anao anio na antanio Jesosy inona tsy mampavanina. Mety ilaza aminao izy hoe tsy vorona tsy akoho no ataonao fa tsy fantatro mety zavatra hafa de antanio azy fa mamaly izy. Fiadanana dada mpiandry mpanotra marary aho, io marary malemy orika io rehefa tsy mandeha ny feny tsy mandeha fa misy marary eo amin'ny feny nanontany hoe nanofy venao de toy izao ny nofin'ilay malemy dada. Nandeha tany ambanivohitra izaho, ilay malemy zany sy ny rahalahyko de nandalo teo amin'ny fasanay ary vao tandrifin'ny fasana hoy izy de nisy rivotra be. Rehefa nitsahatra ny rivotra de narary be ny fehako sy ilay an'ny rahalahyko fa nofy io afaka ny ampitso indray mbola nanofy ilay marary de mbola nandalo ilay fasana tany ambanivohitra fa tsy nisy rivotra nitsony tapitra le nofy. Le malemy manonofy io ka manino moa tsy le malemy no miresaka amiko fa ianao ty izy zany mpanotra de ka le malemy zao no atahorako nandray ny tiako ametrahana fanontaniana io rivotra be io rivotra be tahaka ninona any atokotany zany sany amoron-dranomasina zany moron-drano sany tanaty ranomasina be zany io ny anontaniako foana eo fa rehefa aveo manko zao io rivotra be io zany io ny tena nitondra an'io aretina io de rehefa vita zay de asehon'Andriamanitra mihitsy izy hoe rehefa tsy esana amin'io ianao de ho avy ny fasana anakaiky anao. Zay nge le teko hoe izy omena izy miresaka amiko ahafantarako azy tsara mihitsy hoe zao no nahavoanao zao zany ny ataonao fa zao ampitondrainao olona le nofy de tsy afaka manontany aho de tsy mazava aminao. Zafady tompoko.
Fiadanana tompoko miarabanareo telo mianadahy ary miarabany dadarandrena tandrony koa ny mombamomba ay vehivavy manambady mipetraka aty Lyon telo amby efapolo taona mpiandry efa tamin'ny 5 manambady fa tsy niteraka. Izao tompoko ray volana izay dia notapahana hody sy ozina à distance, izany hoe ny bebaka dia notapahana naharitra ihany nahavitany izay. Nilaza niraka tamin'izay fa tsatoka ozina ary manaloka no mahazo ahy. Nanofy aho tamin'ny 13 aprily lasa teo. Ohatran'ny miresaka izany izahay mivady hoe hividy décoration ao an-trano dia hoe plante fougère ohatran'ilay any Madagasikara be ireny, ohatran'ny any Madagasikara ireny izay foana tsy afaka ambavako sy sary anakonana zavatra dia nefa tsy nahita izahay. Nisy fotoana ny saradalana izahay mivady fa ohatran'ny hitady izy nahagaga vita ny korsa dia hoe aleo apetraka ato aloha ny entana dia ohatran'ny orinasa napetraka tao anaty gazier ny entana nahagaga fa ohatran'ny hoe rouleau lamba sa taratasy izany dia lasa dia gaga be za fa toy ny ohatran'ny any anaty auto za ao aoriana makaina tsara manisy tongotra ohatran'ny tsotra izany mifampitatana fa sipako taloha efa 20 ans lasa no eo akaikiko mifampitatana be dia mandeha ho azy ilay auto mandeha mahitsy amin'ny andro hariva dia nisy fotoana gaga za hoe mandeha ho azy ilay auto dia izay ilay olona teo akaikiko no nikitika vitesy dia niteny hoe mécanicienko dia voateo za vao tonga saina hoe fa andeha ho aiza isika. Dia nitodika ilay sipako taloha io nitarehany ohatran'ny fotsy be tsy nahita masoandro ohatran'ny amin'ny film horreur izany sady mitsikitsiky be izy faly be hoe ho any an-trano dia sady natahotra izany gaga ho za hoe fa aiza dada dia tapaka ilay izy dia nalefa ny sary ilay sarin'ilay voninkazo nitenen'ny tery ambony fa mbola tsy hitako. Voalohany indrindra aloha tandremo ny manao fona amin'ny fanapahana ozina fa tsy mety zany fomba nanapahana ozina anao zany. Zay mpampianatra nanampianatra anao zany dia teneny tsara mihitsy fa tsy mety zany. Jereo tsara ao amin'ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Leviticus 6:40 mba jereo tsara eo 26:40 ny alohany 26 alohan'ny 40 rehetrarehetra alohan'ny andininy 50 dia misy hoe raha ohatra ianao zozozy ka tsy mitandrina ny teniko ianao, tsy mitaditra ny didika ianao fa tsiratsiray ianao zay lazaiko, tsy hainonao zay ambarako anao dia tonga aminao daholo reto tena tonga ny karazana ozina marobe tonga ao daholo ireo aretina marobe ary hatramin'ny fitenenana hoe enjehiko anao mandra-palany ritra anao. Dia io no 26:40 manomboka ny andininy 50 misy manao hoe raha mihaiky ny elony kosa izy sy ny elony razany zay nahapahatezitra tsy miverina ny fanekeko nataoko taminy, tsy miverina mihitsy zay. Zany hoe Andriamanitra zany tezitra ary tsy maintsy olona tezitra io no anontanianao hoe inona mampatezitra anao amiko. Izay vao fantatrao hoe ity no ozina nampatonga an'Andriamanitra anozina ny tenako. Laza ohatra aminao fotsiny eto tokotany mpiangonana eto dia misy ramatoa anankiroa dia anankiray tezitra avy any dia tonga dia nitsahany mafy ny akobe tongony dia taitra ilay olona hoe fa maninona nitsahanao. Lasa ilay nanitsaka nandositra ny epitra izy mbola niona ihany eo amin'ilay nanitsahany maly ihany mbola nitsahany mafy dia lasa izy nampanirako olona enjeo kely ny olona iny enjeo nizay azo fa honao madama inona mampatezitra anao amiko. Dia ozy ilay madama hoe ianao ny sambo-bola tamin'ny vadiko
de ny vadiko tsy niteny, ianao koa mba tsy niteny tamiko, de tsy nalonao ny volanay, zany no mampatezitra aminao. De ozy le madamy hoe ay fona aminao ary afa ateriko rapitso de rapitso ihany a le volanao. Afaka le nampatezitra n'le ramatoa zay vao niavana izy. Tsy misy afan'izany io, nitsahanao mihitsy Andriamanitra na nitsahanao ny vavany, satria tsy nirarahinao ny anatra nataony taminao, fampibebana nataony taminao, de iny am'izay ianao ny kapohany mafy de mafy nataony tsy niteraka. De mandra-pahatonga sainanao hoe andeha hifona amin'Andriamanitra, inona Jesosy no mampatezitra anao amiko na ny razako, inona mampatezitra anao amiko na ny razako. De ny androany ianao dia mivavaka fotsiny amin'Andriamanitra hoe inona ny mampalailo anao ny fahotana vitako, fa ireto ny efa fantatro, reto hifonako aminao. Fa inona kosa ny fahotan'ny razam-beako, fa kiriko anao, asehon'Andriamanitra anao fa zavatra veta be, tsy mino mihitsy ianao hoe dadanao na bebe anao na vitan'izao. Ohatra asehoko anao fotsiny amin'ny olona maro, io dadabe zay dadabe any aloha tany, mametaveta zazakely 3 taona, 4 taona, 10 taona, de zay vitany am'izany aratsiny zany alevony ao an-trano, de alevony ao an-trano, de alevony ao an-trano. Kiriko anao, ino ny tataony dadabe? De zay ianao vao mifona hoe Andriamanitra, ay ve zany fahotan'ny razako? De enjehanao zay mba tsy hiteraka intsony satria betsaka ny olona efa mivonony ireo razanao, de ianao taon'Andriamanitra tsy manan-janaka ty aoriana. Mifona amin'Andriamanitra, arao ny soratra masina, fa rehefa asehon'Andriamanitra anao amin'ny alina io de mazava aminao am'izay fa hoe tena mifona Andriamanitra fa aza enjehanao amin'io zahay. Fa tsy olombelona ty manapatapaka an'io, fa Andriamanitra ny fonanao de zao ny tenina hoe aza hozonina am'izany zava-dosa nataony razako zany Jesosy. De eo am'izay na mpiandro tsotra na olona tsotra no miteny aminao hoe tapaka, zay io voatapaka. Fa tsy fisainan'olombelona, tsy ny fisainanao, tsy ny fisainana mpiandry. Saotra tompoko. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy olona lehilahy zay nampanamboariko telefona de taraiky tao ny puceny. Avy eo nanonofo zaho hoe nandeha ilay connexion ilay telefonako, de voatsindroko tampoka ilay message iray, de toy izao no votoatin'ilay message hoe nikaoty vehivavy iray izy de tsy neken'ilay vehivavy, nefa ilay vehivavy ohatrany tia azy ihany. De rehefa niona izy avy eo de noteneniko hoe voaporotro tsy napoizina ilay message de ozy hoe zay kay zany no antony nandefasany message ana tamin'iny. De rehefa nijereko ny sarin'ilay vehivavy, ony de be molotra be, de mbola nijereko ny sariny hafa de mbola be molotra be ihany. De nalahelo izy rehefa tsy neken'ilay vehivavy. Efa nisy fotoana koa niteny anahy io ankizy lahy io hoe tiano ny izaho fa tsy nekeko. De avy eo zany nanonofindray hoe niaraka nanao vavaka tendrombohitra, niaraka tamin'ny pastera roa izy, de no tantaraiko fa tsy mety minony izy hoe misy dikan'ilay nofiko. Zay nisy vehivavy nikaoty anao, lehilahy mosa vehivavy le nikaoty. Nisy olona ozy lehilahy. Nisy olona, nisy lehilahy nikaoty. Io lehilahy io zany le be molotra. Le vehivavy de namboariny tany amin'ilay lehilahy. De voatsindriko tampoka ozy ilay message ray dia toy izao ny votoatin'ilay message hoe nikaoty vehivavy ray izy de tsy neken'ilay vehivavy, nefa ilay vehivavy ohatrany tia azy ihany. De rehefa niona izy avy eo de noteneniko hoe voapotsotro tsy fanahinina ilay message. De ozy hoe zay kay zany no antony nandefasany message ana tamin'iny. Zay io puce io no asehon'Andriamanitra aminao mihitsy. Marary zany zao lehilahy io, tokony arary io lehilahy io zao. De io zao marary io lehilahy io, de satria le puce ao anatin'ny telefonao no manambara nanambady an'le vehivavy
de io am'izany a no misy devoly piso doraingany io efa marobe ny mpiandratra tratran'io a tratran'io natao daholo izy zany mitsinjaka miteny ratsy mamono eran'ny trano a de nataony mpiandra daholo ny asa rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa tsy namokatra de nanontany an'ny tompo zay hoe inona ny antony de nasehon'ny tompo hoe i telefonin'io io anaty io misofon'io dorana de nalaina le telefona de tonga de nidorana le telefona sy le pusiny a de nijanona am'izay a ilay aretiny a de sitran'izy ka io a raha mbola tsy doranao io pusinao io de asino io vehivavy io foana manakery aminao foana ilay vehivavy a izay ny kotinao a nefa tsy tiany nefa ndraindray ti azy ianao ndraindray tsy ti azy ianao satria izy be molotra be de mampatezitra azy ianao miteny hoe be molotra be anao de tsy tiako de nasino ody io pusina telefoninao io dorana. Miarabandada sy ny ireo manolotra fandarana ny fiadana ny tompony eo aminareo mandrakariva izao dadana nofo hoe natory eo ambony fandriny za sy ny vadiko de avy eo tonga tao an-tranonay ny kozinina n'le vadiko ka tonga izy de nipetraka teo am-pandrina avy eo ny vadiko nitsangana ka naka lasopy legioma ka nanome ahy tamin'ny sotro de nilaza za hoe tsara kosa izy zany a lasa nakao anefitra ila ny vadiko sy le kozinako any ka rehefa afaka fotoana foy de nivoaka fitaotra zareo ka nilaza tamiko fa andeha hivoaka kely tamiko teo nefa de nisy feony teny tamiko hoe savao aloha izy de nosavaiko ny kibon'ny vadiko kanjo feno sison be be ka nosotomoko lay kozinina ka nametrahako tanana de rehefa za nametra tanana azy iny a de nisokatra ny lanitra ka fahazavana be sy mamirapiratra miaraka amin'i Jesosy sy olona marobe no hitako sady faly be daholo zareo zany niondrika ny vavaka ka rehefa vita ny vavako de nikatona ny lanitra avy eo niverina teo ambony fandriny za ka tonga tao an-tranonay ny zokiko vavy sy ny vady aman-janiny nitondra voasary zareo ka nangalako anakifiry izy ty nangalako ray sady niteny za hoe tsara kosa izy zany a sady tsy lay nasainy sady tila nasainy Jesosy noanko nefa za mbola tsy fotoana ny voasary de nomeny ahy ilay izy de rehefa lasokonay de nisy rojo volamena anaky efitra tety an-tanako tsy fantatro mazava ny natongavany tety an-tanako fa lasa zanaka any amin'ny vado ka nomeko azy lay rojo ka noteneniko izy hoe andana midio a de avy eo za nandeha niaraka tamin'ny zanako andeha etsena zay de nahita vola tao anaty sachet 25 000 francs daholo ny tao a de tapaka lay nofo za dada marary tongotra sy tanana fa efa ela sady tsy fantatro mihitsy ilay aretina sotra tompoko de cousine io cousine ny vadiny sy ny cousine lasa nakao amin'ny efitra ny vadiko sy lay cousine de miteny aminao mihitsy aza miarakaraka amin'io cousine io ianao hoe io cousine io zay fa feno suson daholo ny kibonao izy teo feno suson ny kibony le vadiny le mitantary ty zany le lehilahy fa lehilahy sy le cousine zany le cousine le voaka kely rehefa avy nameny le lasopy legioma teo ambony fandriny vehivavy enina am'telopolo taona aza mampiditra tsony cousine zany zareo rehefa tena zavadozany nataony tany tamin'le rangahy ny fanafodiny de zao amdio daholo le rojo volamena rehetrarehetra reo io ihany efa tsy ifankatiavany sy ifampatsiarovany de foana ny atongavany aminao fa renanao meny lasopy eo a de hofaty am'izay ianao de lasany am'izay mivadinao aza mampiatrana azy tsony anaraka hira anankiray aloha tsika etsitsika misy endrikely sy misotro rano ao anatin'izay a de miveriny eto anatin'ny fandarana ihany rehefa avy eo. Zamu
isaorantsika ny CFF atao anatin'izay ho aiza-mo izay. Na eny ilay fandaharana hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra dia mba nanararoatra nandefa ity nofy ity. Izao manofo mandroaka foana, mety mandroaka devoly ngamba ny teneniny ary miverina matetika izy io dia inona no mety dikany zao 20 taona. Rehefa manofo mandroaka devoly nareo na iza miaino eto dia io no atao hoe antsin'Andriamanitra mengavy anao izy hoe mba ataovy ty asako ty. Soranao ilay zavatra mivonto kely amin'ny tongotrao. Inona? Hoe nosoranao ilay zavatra mivonto kely amin'ny tongotrao dia izay no mahatonga anao rehefa mihira dia tsy mahatakatra tsara. Misy any mivonto kely io daholo ono ny olona tsiraray dia nivavaka hono za avy eo hoe avereny ilay mivonto kely Jesosy dia hoy ilay mpampianatra avy eo hoe misy zavatra ampandray ketiko anao dia nivavaka za hoe aza atao za Jesosy dia aza tao za Jesosy dia zandriko no lasa norarahan'ilay mpampianatra avy eo fa tsy izaho intsony dia nalahelo izaho avy eo. Tsy azoko tena tiantenana. Aza hosorana moa sa hoe hosorana? Nosoranao izy. Nosoranao sa nesoronao? Tsy haiko hoe nosoranao sa nasoronao. Nasoronao angambany zany. Nasoronao ilay zavatra mivonto kely amin'ny tongotrao. Zao zany ianao zany tian'Andriamanitra omena fanomezam-pahasoavana nefa n'io zavatra fanomezam-pahasoavana io milavonao dia nanjary zandrony moa no mena azy zandrony mena azy dia fona amin'Andriamanitra amin'izany ianao zava-dehibe nge zany hoe nomena fanomezam-pahasoavana zany fanomezam-pahasoavana ny famoronan-kira, ny mpihira, ny miseho anaty vahoaka, fanomezam-pahasoavana daholo zany fa tsy lingilingina eny ananiny eny akory zany. Fa rehefa mba tian'Andriamanitra omena fanomezam-pahasoavana ianao dia tokony hisaotra azy mihitsy ianao era-po era-tsaina era-panahy fa tsy nilavonao. Tsisy hafan'le nomena talenta, ao ny mena 5, ao ny mena 2, le anankiray ny mena 2 dia le 5 namokatra be dia nahazo fankasitrahana tamin'ny tompony satria ianao mena talenta 2 zao nanjary 5 zava-dehibe misaotra anao. Le anankiroa mena talenta 2 nahazo anankiroa tompony misaotra anao fa le anankiray kosa nandevona ny azy ianao sy mila voatsiary dia iny dia nalevony dia hoy Jesosy hoe fantatro fa mila voatsiary aho Jesosy maninona tsy nomena mpampanana vola zany hoe ampiasaina foana zany le fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao fa raha voalevonao io talenta iny dia malahelo be mihitsy izy satria zay no milaza fa tsy tia an'Andriamanitra ianao dia malahelo izy dana mifonaingana. Rehefa ny vavaka sy ny bebaka ao alohan'ny atory dia nangataka tamin'i Jesosy hoe inona Jesosy ny tena zavatra mbola mampalahelo anao ataoko fa ngio amin'ny alalan'ny nofy aho Jesosy dia nanofy aho ny alina hoe nanofy aho dada fa netezany sy nopotipotehan'ny vadiko ny lamba firakofanay rehetra dia tezitra be sady nalahelo mafy mihitsy ny foko dia ozy aho mantsy le vadiko hoe fa maninona ny simbasimbanao ohatr'izao ireo lamba ireo dia ozy aho tamin'le vadiko hoe efa zao ve ny fiainantsika angamba dia mbola simbahanao indray ny lambantsika dia tsy nirarahiny kokory ny teniko mariako fa mbola tsy mivavaka io vadiko io sady misotro toaka mifoka sigara miteny ratsy mamono rehefa mamo dia mbola nitondray ny nofoko nakany ambany vohitra hono izay nivavaka dia efa hariva hono ny andro dia tsy nivointsony ny fiangonana dia lasa izay nody ny andro efa hariva fodinomby dia nahita omby be da be misotro rano aho dia nahita omby ray nifatotra menamena ny lokony nisy fotsy ny lohany dia nandalo teo akaikin'le omby nifatotra aho dia nenjehan'le omby iray nifatotra aho dia nitrongisiny tamin'ny tandro ny tenako avy dia avy eo nitorotorona ny tsoka dia nitrongisiny indray ny tratrako dia Maria koa nefa fa rehefa ny tratrako le omby dia tsy tandrokomby no hitako fa
olona miome sy tanan'olona no hitako a mitrongy ny tratrako. De avy eo nanany tena ny dada hoe de avy eo nanantona ny dada hoe misy nofy important tsy maintsy lazaiko aminao ry dada. No tantaraiko anao ireo nofoko ireo de avy eo nahita vehivavy tao amin'ny dada de ola vehivavy tamiko hoe ny fotsika miazakazaka manao ratsy de ny vavantsika miteniteny foana. De avy eo natery ny dada tany an-tranonay fa ny andro valina de ozy indray ny vadiko hoe izay volany meny dadanao de ozy namaly an'le vadiko hoe fa ianao ve adaly izy efa sahirana anatitra na tsika ny tokony hanome vola azy inona ny dikan'izany ry dada. Izao na nofy aty de marary misy zavatra mandehandeha ao amin'ny ila kiboko avy eo de mitady anentsina ana le zavatra de marary ny lohako de fanipanina foana ao malemilemy. Zava-doza zany natao hoe zava-doza ary aza manody zany hoe manambady olona tsy mivavaka zany. Zao ho simbasimbainy ho vadinao tsy mivavaka koa ny fiainanao na de nitokantranonareo ary de rovidrovitiny zany lamba ao am-pandriana rovitiny zany anie fa tena fisarahana ny dikan'izany fisarahana. De farany ianao ho voan'ny fakapanahy ianao hitady olo-kafa tsaratsara kokoa tsara fanahy kokoa malemy fanahy kokoa kanjo ny trongisin'ny omby ianao tratra ny lehilahy hafa ianao zany zao na siny ody ianao zany zao io ny mamparary ny tratranao. Zay no natonga andreo miova ho tanan'olona sy olona. Ny teneniko aminao ingana daingana tsy fantatra fa tamin'ny daty firy zany efa ela be asy rehefa marary fa maty zay le olona sa mbola velona. Raha mbola velona any ianao de isanaingana ny tratranao io zany hoe ao amin'ny soutienao io ny meo amin'ny mpiandrany fa io ny nisy ody de marary be hatramin'ononao ao arary rehefa nitrongisin'ny omby zay ianao de afitondra fa afatesanao anao mihitsy io satria anao manao ratsy zay le teny teo hoe ny fotsika manao ratsy le fo maratra le ny fonao ratsy te hiala amin'ny vadinao sosotra amin'ny vadinao de mifona amin'Andriamanitra ianao tsy mahazo makahala amin'ny vadinao amin'izany tsony ianao de aza miarakaraka amin'izay olo-kafa tsony ianao fa nde mibebaka miala amin'ny ratsy fanaonao ianao de ho tahin'Andriamanitra amin'izany. Ity nofy ity de nalefan'olona tamin'ny email indray tamin'ny 7 Martsa. Ny nofiko dada efa ela ihany fa izao vao manana opportunité hitantarana azy de misy karazany telo le izy. Voalohany manofy aho hoe lasa kely be zany ny vatako sady ohatran'ny mavesatra be de fanina be za de mihodina daholo ny manodidinay tsy misy ninona nefany fa